Tompoko klasy, tompoko vavy. Voalohany teny koa dia isaorantsika ile Andriananahary nanomentsika izay andro. Andro ilay lehibe amin'ny tantaran'i Madagasikara sy ny malagasy rehetra tsy vakivory. Razoko ve no manitra voninkazo sa razandry no manitra ravinkazo no manitra saramanitry izato trano. Tsy razoky akory ny manitra voninkazo na razandry no manitra ravinkazo fa itsika rehetra no tonga maro no manimanitra ny trano. Tompoko lahy sy tompoko vavy, indrindra ianareo zokiolona sy ray aman-dreny, ianareo olona manakaja maro nanatrika etona, ianareo mpiara-miasa manaja sy manatitra ny fiarabana ary manao hoe tratra ny andro, tratra ny fotoana ary ho sambatra amin'izao andro ankalazantsika izao. Eto izay dia manolotra fiarabana manokana ho an'ny Andriamatoa Filoha ny fanavozan'ny Repoblika Madagasikara, Andriamatoa Kolonel Mikael Randrinirina sy ireo mpitondram-panjakana rehetra. Indrindra ihany koa Ramatoa Ministra Rambahiny amin'izao asaramanitra izao. Arahaba taranandrariny ho atolotra ho antsika rehetra noho ny asaramanitra 2024. Ho velo miriaria anatin'ny fiadanana neny koa ny finaritra sy ny hosambarana hatrany. Manandanja loatra izao fotoana izao, tsy amin'ny lafiny ara-tantara ihany fa indrindra koa ny fomba fijerentsika no avy ny firenena malalatsika ty. 20 Jiona 2025, 20 Jiona sy 2024, feno 20 taona androany niverenany fahaleovantan'ny Madagasikara. Nanamarika izany tsika tahaka ny ireo malagasy mpiray ambony antoka maro manerina an'izao tontolo izao. Tsy fanamariana na fahatsarovana fa fahatsahivana ireo tantara nandalovana firenena malagasy ka harena zao tsika taranaka izao fahafahana izao. Fahafahana miaina sy mampafantatra ny teny sy ny kolotsaina amin'ny manodidina itsika antsika endrika iray anehoantsika ny fitiavan-tanindrazana amin'ny fotoana rehefa izany rehetra izany. Fanavozana ho an'ny fandrosoana ny Madagasikara. Io lahy hevitra iray lehibe tandrify no safidin'ny fitondram-panjakana malagasy anamariana izao fotoana lehibe izao. Tandrify ho aho satria mitaky fanavozana ny lafin-javatra maro ny fampandrosoana ity nosy malalatsika ty. Ao ny fanavozana toe-tsaina ampiredredena reda ny fitiavana tanindrazana marina eto amintsika tsirairay avy. Fanavozana ny fomba fisainana ka hitondra vokatra tsara. Ao ihany koa fanavozana ny fifandraisantsika amin'ireo mpiara-mobinatoka amintsika ho anatin'ny fanajana sy fiarovana ny fiandriana pirenena. Manana adidy sy andraikitra amin'izany tsika malagasy rehetra amin'izay setra tandrify atsika. Raha ny mikasika ny diplomasia dia teboka hevitra lehibe no lalantsaina sy pekady napetraka ny ministera ny Rarambahiny ana
amalina ireto sorodalana fandarana sa mpanjakana ho an'ny fanavozana. Teboka voalohany, diplomasia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena izay takina amin'izao fotoana fanavozana ho antsika izao. Andraikitra nankinina amintsika ny fanatanterahana sy fahombiazana ny amin'ny alalan'ny ezaka maro lafy toy ny fanamorana ny fisokafana ireo miombonantoka sy mpiasa vola na vahiny fa indrindra itsika malagasy ho tonga any Madagasikara. Fanavozana, fanamorana sy fanomezana sehatra an'ireo mpiary ary toe-karena malagasy anana ny toerana aty ivelany. Faly miarabany vahoaka malagasy tsy vaky volo ny tenako amin'izao fankalazana ny fitsingerenan'ny taona ny verenan'ny fahaleovan'ny ny Madagasikara izao. Arabaina natratra ny asaramanitra tompoko. Araba fantipatenina no atolotra ho anareo hery miantoka ny fiandrianana, ny fiarovana sy ny filaminana ny ty nositsika ity, indrindra ny folo alindahy malagasy izay mankalaza ihany koa ny fitsingerenan'ny taona ny foronana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, 20 Jona 1700 20 Jona 2020 feno 20 taona katroka anio ny niverenan'ny fahaleovantenany Madagasikara. Manandanja ary manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tantaram-pirenena arak'izany ty andro anio ty, ka tsy tokony hijanona ho andro fankalazana na andro fety fotsiny ihany. Izao ny fotoana tokony hanaovantsika tsirairay avy fandinihana lalina mikasika ny fitiavan-tanindrazana sy ny anjara biriky miandry atsika haneho atsika izany indrindra amin'izao fanavaozana izao. Ny tolona ho an'ny fahaleovantena no takin'ireo mahery fony firenetsika dia mbola mitohy. Tsy misy firenena mahaleo tena raha mbola miankin-doha feno amin'ny firenen-kafa. Raha izay 40 taona izay anefa ny dinina dia maro ireo zavatra afaka ambara. Mbola tsy tratra ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny angovo ilayntsika eto toerana dia mbola miankina amin'ireo firenena hafa. Ny fanafody sy ny fitaovana ara-pahasalamana hoenty mitsabo ny marary eto amintsika dia mbola tadiavintsika any ankafa ihany koa, ary ny politika mpanjakana sy ireo tetikasa ara-tsosialy eto amin'ny tanindrazantsika dia ny vahiny no mamatsy vola ny ankamaroany. Fehiny miankin-doha tanteraka isika na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-toe-karena. Noho ireo fahalementsika ireo dia lasa miaritra sy mizaka ary misedra ny akony fanatotolona fotsiny ihany isika. Ka na ny kolotsaina nanatsika aza dia mbola voasembatsembana sy anjakazakany kolotsainy firenen-kafa. Mila fiovam-penitra isika. Izany anefa dia mitaky famondrona kery, firaisan-kina, firaisam-po ary indrindraindrindra fitiavan-tanindrazana. Averiko ombieny fa ny fahavalo mila resentsika miaraka dia ny fahatrana. Manaraka izany tahaka ny fanao mahazatra rehefa andro ny 20 Jona toy izao dia nankatoavina ny famela-keloka ho an'ireo voafonja mendrika izany. Isaorana manokana ireo hery rehetra nandray anjara tamin'ny matso lehibe anio, manerana nosy sy nanao tantsoroka teo amin'ny fikarakarana ny fandaminana sy ny fiandraketana ny fandriam-pahalemana. Ny andro raha-pitso dia natokana hialanareo sasatra. Misaotra antsika malagasy tamin'ny fiaraha-mientana nasehontsika tamin'ny fanehoana maro lafy ny maha-malagasy atsika anio. Izany ezaka izany dia ho tohizantsika hatrany. Hiboiboika ao anatin'ny tsirairay avy ane ny fitiavan-tanindrazana, ho tratratsika miaraka ane ny fahaleovantena tena izy, ho tahin'Andriamanitra mandrakarivany ny tanindrazantsika, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy ho an'ny tanindrazana.